fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Falmerabatsika rehetra izay manaraka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavatra amitete vesaky ny alady maraina amin'ny fitora tahaka an'izao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsinkany ho amintsika tsirairay avy any tokantrano rehetrany. Sotra n'Andriamanitra satria mbola mahita fomba foana Andriamanitra azontsika manaraka ny teniny, miaino ny teniny, miara-mivavaka tahaka ny amin'ity anio ity. Zany dia mba ho fitahiana sy fahasoavana ho antsika rehetrarehetra. Matokontsika fa naiza ho izy misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Eto ampovoantsika Andriamanitra hoe ianao hoe izay rehetrarehetra izay menakavy eto eo ampovoanareo zany Jesosy. Nefa koa dia eo ampovoantsika rehetrarehetra naiza ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Noho izany hanome voninahitra antsika hivavaka amin'izao fotoana izao mialohan'ny fandarana rehetra. Sotranao izay Andriamanitra rainay, manandratra anao izay Jesosy Kristy tomponay amin'ity fandarana izay nomenao anay tindray. Izany natao dia ianao no milaza aminay fa ombanay mandrakariva, ary ianao koa miteny manao hoe naiza iangonandroa na telo amin'ny anarako eo afovoany aho. Mino zay fa eo afovoanay ianao, hiaraka aminay mandrakariva ianao, hita zao fotoana izao ianao ary tonga fahasoavana ero an'ny tsirairay avy hifandarana rehetra izay atao etondray amin'ity anio ity, amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Halleluja, amen. So tsika riavana dia anaraka hira anankiroa, afaka mihiry sika ny tokantrano any, tsy mijery fotsiny ianao na dia fahitalavitra ary fa afaka mihira isika. Ny hira voalohany amin'izany dia ilay hira mitondra ny lohateny hoe ilay teny hoe misia, ilay teny manao hoe misia. Ny anankiray kosa dia milaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsara Andriamanitra, tsara amiko Andriamanitra ary tsara aminao koa Andriamanitra. Ataontsika izany hira izany rahantsika manao. Halleluja. Misy fitahiana sandratra ny fiainako maovoninahitra.
mitsendrika hidiranao ao ambany tafitranoko fa mitenena ihany dia ho sitrana ny mpanomponao. Jehova raiko, ilay teninao hoe misy izay naharinao ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy Tompo, ilay paikonao nanao hoe mangina mitsahara izay nampitsahatra ny tafiotra sy ny onjan-dranomasina. Ireo dia inoko fa ampy ampilamina ny fiainana. Koa mitenena aoka tsy ho resy tondromaso fa mino sy matoky anao aho, mino sy matoky ny teninao. Ianao ilay tsy miova maty sy anio ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tongava aminao araka ny fononao, moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko va ho Jehova. Miazonany tenini simbaresi anadi ka tsy misy tokony wahiko. Jehova tsy tokony rapiany fiainako. Jesu Kristy no mpamodiko. Sisi zavaka ekeko ambony foko satria tsara andramanitro.
sotra ny tompontsika raha afaka niderasy tamin'izany hira fiderana izany tena tsara Andriamanitra ary miteny fotsiny izy hoe misy dia misy zavatra rehetra amin'ity anio ity mbola te-teny indray Andriamanitra misy fiainanao amin'ny fiainanao, misy fahasoavana, misy fitahina, misy herin'Andriamanitra dia ho tonga aminao izany riavana. Andreny ny afatry ny tompontsika amin'izao fotoana izao dia hosokafantsika ny fotsika na izy ianao na aiza ianao na aiza misy anao hain'Andriamanitra no miteny aminao fotsiny androany dia miova ny fiainanao. Ivavaka tsika rehetra. Saotranao izay Jesosy noho ny hira fiderana izay niaranay nanandratra ny anaranao. Ankehitriny izay dia andre ny teninao indray. Mahery ny teninao. Mahery ny tenin'Andriamanitra. Velona sady mahery ny teninao. Miteneny ianao. Aoka ny fanahy masina mpitenin'ny mpanomponao indray ary dia anambara izay afatra tianao ho renesinay amin'ity anio ity. Mahay ny zavatra rehetra koa ianao. Andriamanitra namorona anay ianao. Hainao koa ny zavatra rehetra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Saotranao izay dia mitenena ianao aminay tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao ireo ihany. Haleloia. Amen. Dia andray ny afatra Andriamantsika amin'izao fotoana izao. Haleluia. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity ny tenanay. Tonga soa amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Anio aho dia anambara aminao ny vaovao mafaly momba n'ilay Andriamanitra velona izay vavantsika. Paoly ny teny hoe fantatro izay inoko. Tsara ny mahafantatra izay inona. Raha mino an'Andriamanitra isika dia tokony ho fantatsika izy. Te laza aminao ny vaovao mafaly momba an'Andriamanitra aho. Tena tiako mihitsy ianao afantatra an'Andriamanitra. Vavaka aho mba ho tonga amin'ny fahalalana an'Andriamanitra marina ianao. Mivavaka koa aho mba ho tonga amin'ny finoana an'Andriamanitra ianao. Ny lohahevitra izay ambarako aminao eto amin'ity anio ity dia ny hoe mahay Andriamanitra. Toriteny fideranan'Andriamanitra izy ity. Toriteny fankalazana an'Andriamanitra izy ity. Mahay Andriamanitra. Na koa hoe Andriamanitra dia mahay. Ilay Andriamanitra tsy toa. Dia ilay Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakobo. Ilay Andriamanitry Adama sy Eva. Ilay Andriamanitry Abel, zanaky Adama sy Eva. Ilay Andriamanitry Enoka. Ilay Andriamanitry Noa. Averiko indray ilay Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakobo. Ilay Andriamanitry ny mpaminany masina rehetra. Ilay Andriamanitry ny apôstôly masina. Ilay Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompontsika. Ilay Andriamanitry ny Fiangonana Kristiana rehetra. Eny, ilay Andriamanitry ny nofo rehetra. Io Andriamanitra io no lazaiko hoe Andriamanitra mahay. Hitantsika fa ao amin'ny Isaia toko 7:5 Jesosy Kristy dia nomena anarana hoe Magag,
Andriamanitra mahery. Fiteran'Andriamanitra isika amin'izany. Io Andriamanitra io, ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Mitondra ity fanambarana ity aho, ho fampaherezana anao. Na inona manjoanao, sa zava-misy eo amin'ny fiainanao. Engene ho fantatrao Andriamanitra sy ny fahaizany mahagaga. Mba hikinanao aminy, mba hitokinao aminy, mba hivavahana aminy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mahay Andriamanitra. Hoy Joba ao amin'ny bokiny, Joba 2:2, fantatro fa ainao atao ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Izany dia toy ny miteny hoe tsy voafetra ny fahaizanao. Izany no farisian-dahatra Joba. Engene mba iombona amin'ny Joba isika, ka hiteny amin'Andriamanitra hoe, Andriamanitra o, hainao atao ny zavatra rehetra. Mahay Andriamanitra. Ao am-bokin'i Isaia 40:7-20, dia niteny Andriamanitra ka hoe izy, tsy fantatrao va, tsy farenao va, fa Andriamanitra mandrakizay Jehova, izay mpamorona ny faran'ny tany, dia tsy mety reraka na sasatra, tsy takatra ny saina ny fahalalany na ny fahaizany. Mahay Andriamanitra. Voalaza ao amin'ny Timoty 2:9-10 izao teny izao: ny andriana tokana sady finaritra, andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sady tompony tompo, izy ihany no manana ny tsy fahafatesana. Tsy mety maty Andriamanitra, manana ny tsy fahafatesana. Andriamanitra ny fiainana izy. Dia raha Andriamanitra. Voambara koa fa Andriamanitra tsy miova izy io. Amin'ny Salamo 4:5-20 tsy mety levina, tsy mety tota, maharitra, tsy miova. Ny taona ny tsy tapitra, mandrakizay Andriamanitra. Hebreo 2:12, ary amin'ny Isaia 4:4, tsy miova Andriamanitra. Malakia 3:1, zao Jehova no tsy miova. Hebreo 3:17, Jesosy Kristy no tsy miova, omaly anio mandrakizay. Tsy azonao ampitoviana amin'ny zavatra na amin'iza Andriamanitra. Izy no Andriamanitra, Andriamanitra tompon'ny fahalebiazana sy hery, lay mahafaty sy mahavelona, Andriamanitra ny fiainana. Mahay io Andriamanitra io. Io no ho resako aminao amin'ity anio ity. Oka ho fantatrao izany. Oka ino izany ianao. Raha mahalala mantsy ianao fa izany tokoa Andriamanitra, ka mino ianao fa izany tokoa Andriamanitra, dia andray fahasoavana be avy aminy ianao. Ny toetry ny finoana mahavonjy, izany hoe ny toetry ny finoana afahana mahazo fitahiana sy zava-tsoa avy amin'Andriamanitra, dia mitarika ianao
ho amin'ny fahalalana hoe Andriamanitra izay misy dia Andriamanitra mahay. Oka orinao zay tezay hoe mahay Andriamanitra. Sady toy ny mandre atsofoko foana hoe mahay Andriamanitra. Ary tiako koa ianao andre feo avy eo kavianao, avy eo kavananao manao hoe mahay Andriamanitra. Za mety voafetra ny fahaizako, ianao koa dia mety voafetra ny fahaizanao, ny mahay koa dia mety voafetra ny fahaizany. Fa tsy mba tahaka izany Andriamanitra, mahay Andriamanitra. Ilaza teboka 5 aho ao anatin'ity fanambarana toko ity. Voalohany, ireo teny milaza fa mahay Andriamanitra. Jereo ao amin'ny Jeremia 4:3-7. Ny teny Andriamanitra hoe, zao no Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko va? Na koa hoe moa misy zavatra sarotra loatra zay tsy haiko va? Marka 10:7. Raha amin'ny olona dia zavatra sarotra sy tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra ay atao. Lioka 1:7. Va amin'Andriamanitra ay atao ny zavatra rehetra. Lioka 8:7. Amin'ny olona misy zavatra tsy ay atao, fa tsy mba tahaka izany ao amin'Andriamanitra, fa amin'Andriamanitra ay atao ny zavatra rehetra. Tsy adikevitra izany ry havana. Mahay Andriamanitra, izany no maha-Andriamanitra azy. Tia andresy lahatra anao amin'ity anio ity hoe mahay Andriamanitra. Dia raha ny tompo. Teboka 2. Ireo teny mitanisa ny zavatra ain'Andriamanitra atao ao amin'ny Baiboly. Deuteronomia 3:7. Dia mahita teny ianao hoe mahay manao araka ny asany sy ny heriny Andriamanitra. Mahay ny asany, mahay manao araka ny asany, araka ny heriny lehibe, satria tompony hery rehetra izy. Mahay Andriamanitra. Mateo 7:7. Lioka 7:7. Mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny vato. Midika izany fa mahay manao fagagana Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 2:2-3. Mahay mampandroso ny mpino izy. Asa matahotra ianao, mahay mampahery anao, mahay mampandroso anao ny tompo amin'ny fahasoavana zarainy aminao. Asan'ny apôstôly 2:10-3. Mahay manome anao lova. Ny lova dia anjara voatendry na fanomezana omen'Andriamanitra maimaimpona. Lova avy amin'ny Jehovah ny taranaka. Raha ao anatin'ny ireo olona maniry hanananaka ianao, efa nivady ianareo, nefa ankehitriny mbola tsy niteraka, ifirianareo zany. Tia hampahery anao aho, mahay manome taranaka ho anareo Andriamanitra. Mahay manome izany izy. Lova avy amin'Andriamanitra ny izany, ary fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mahay manome anao lova, satria ny fanahy masina dia lova. Maro ny fanomezan-tsoa rehetra izay nomanin'Andriamanitra omenantsika izay miny. Andriamanitra izay tsy niaro ny zanany lahatokana, moa tsy omeny antsika miaraka amin'izany mamaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Mahay Andriamanitra. Mahay mampitoetra ny mpino amin'ny fahasoavana izy. Romanina 4:7. Mahay mampitoetra ny mpanompony Andriamanitra. Mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra eo amin'ny mpino, mba hananany mpino mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra atao izany. Jereo any ny asa fampitomboana izay nataon'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly.
ohatra ampanjaka voalohany toko fa 7:19 ny nampitomboana le koba izay eran'ny tanana tao anatin'ny toerana izay nisy izany, koba n'ilay mpitondra tena tamin'ny andron'ny Elia. Ain'Andriamanitra nampitomboina ilay diloilo tao amin'ilay mpitondra tena mativady tamin'ny andron'ny Elisa. Ain'Andriamanitra nampitomboina ao ampanjaka voalohany toko 7:1 misy an'izany tantara izany. Za dia mitaonanao foana mba hamaky ny Baiboly. Ary ao amin'ny Matthieu toko 7:20 ny 12:20 Matthieu toko 7:20 17:30 hitatsika fa ny mofo fito na ny hazandrano madinika, ny mofo 5 sy ny hazandrano 2 tena nanaovan'i Jesosy fagagana nampitomboina ka namelomana ilay eo vahoaka amandriviny. Mitenitsika hoe tsy afaka anao an'izany tsony fe Jesosy ankehitriny raha amin'ny fotoanan'ny krizy, tapitra ny vola, tsisy ny sakafo, may manao zava-magaga Andriamanitra. Na inona zavatra kely ka tianao hitombo, ohatra ny finoanao, may mampitombo an'izany Andriamanitra. Ny fahendrenao, may mampitombo an'izany Andriamanitra. Ny kely ho tonga lehibe, na kely aza ny fiandohanao ho lehibe indrindra ny fihafaranao. Tsy hay olombelona tao, fa ain'Andriamanitra tao. Ny anjaranao dia miny fotsiny ihany. Andriamanitra may manova zavatra. Hitatsika ao amin'ny mpanjaka 2:2 ilay rano misy mahafaty tamin'ny andron'ny Elisa, ary nitaraina ny mponina ity tanàna tsara fa misy mahafaty. Tsy haiko hoe misy mahafaty, misy nametraka poizina ve hoe misy mahafaty. Nitaraina tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Le lehilahin'Andriamanitra no tarihan'Andriamanitra nanao fanovana. Ary hitatsika fe rano nisy nahafaty io dia nosotranina, nalana le nahafaty, miova lay rano ka tonga rano azo nitroina nanome fiainana. Ao amin'ny mpanjaka 1:4 ny mpianatra ny mpaminany tamin'izany dia nandro sakafo, kanefa le sakafo misy mahafaty. Dia niasa ndraiky io ny fahasoavan'Andriamanitra, nanao fanovana. Tiako mba ho fantatry ny olona mihitsy hoe zany Andriamanitra zany ene, mahay ene zany, mahay manova zavatra ene zany. Vakiny kristianina rehetra Jesosy Kristy nanova ny rano tonga divay ao amin'ny John 2:1-10 rano novany tonga divay. Nampiseho ny fahaizany manova zavatra ny Tompo. Mahay manova izy, mahay manova ny toetrandro izy, mahay manova ny toe-pahasalamana ratsy ho tsara izy, mahay manova toetra izy, mahay manova ny rivo-piainana izy, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Andriamanitra mahay manao izay nolazainy. Raha misy teny no teneniny na mpanantenainy fa ataony, na firy teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny sy amen. Rehefa miteny izy hoe zao no Jehovah Andriamanitra ao, za no mpamonjy fa tsy misy hafa, mijery ady ho vonjeny ianao, marina izany. Ainy no mamonjy, tsy miteny foana akory izy na mampanantena pokaty. Romanina 4:20 ny finoan'i Abraham nandraisan'ny fagagana na fa n'izy mivady niteraka na dia fa lahiantitra azy saravatiny, lahiantitra azy Abraham ary vaviantitra saravatiny. Nino ny tenin'Andriamanitra izy? Izao mantsy ny finoany izay nolazain'Andriamanitra taminy dia ain'Andriamanitra tanterahana. May manao izay nolazainy Andriamanitra, tanao amin'ny tenin'ny Andriamanitra ry havana,
rehefa niteny izy hoe ho avako no manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo ahy, ho hitanareo ny fahasamihafana, tazomo zany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa niteny Andriamanitra hoe hiaro anao aho, dia tazo zany tenin'Andriamanitra izany. Halleloia. Mahay mamantatra ny fikasan'ny fo, mahay mamantatra ny heritreritra. Hebreo 4:15, mahay ny olona rehetra, mahalala anao, mahafantatra antsika Andriamanitra. Mahay ny zavatra rehetra izy, satria tompony hery rehetra izy, tompony fahendrena rehetra izy, tompony fahaizana rehetra izy. Sombitsombony ihany ny fahaizan'olombelona sy ny fahendren'olombelona, na dia mampitola gaga aza izy reny amin'ny fahaizana zavatra maro, ary mideran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Fa Andriamanitra ny loharano ny zavatra rehetra, mahay zavatra mahagaga tsy takatra ny saina. Hebreo 13:15, Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Mahay zava-miafina, anazy ny zava-miafina. Deutéronome 7:20, mahay manao mihoatra. Ty mahafinaritra mihitsy ty andinitsiratra masina ity, zay vakiko aminao, ary tiako ilentika tsara, ho azo tsika tsara, mba ho fampaherezana, ampitombo ny finoana. Halleloia. Jerentsika ao amin'ny Efesianina 3:20. Izao no voalazan'ny soratra masina. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Jereo tsara. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatantsika sy averintsika aza, araka ny heriny zay miasa atao amintsika. Mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Raha maka ny Baiboly ianao dia ireo no anisan'ny toko sy andeniny zay apahany mitanisa fa mahay zavatra Andriamanitra ary hainy ny manao ireo. Eo amin'ny teboka 13, vavolombelona manapirofo fa mahay Andriamanitra, na ireo asa nataon'Andriamanitra manapirofo fa mahay Andriamanitra. Dia nio ane evero, tiako hiaraka amiko ianao, raha mandinika ianao ny namoronan'Andriamanitra ny ty zao tontolo zao ty, namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, ao amin'ny Genesisy 1, hitanao ao amin'ny 2, hitanao ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Tsy nisy ninina ne teto amin'izao tontolo zao, tsy nisy ninina teto iaminao. Andriamanitra rery ihany no tsy nanam-pendohana, izy ny fendohan'ny tantara. Ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Zany no voalaza ao amin'ny bokin'ny Genesisy. Tany am-pendohana Andriamanitra na ary ny lanitra sy ny tany. Diny faharoa, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Dia toy izy ny vakiteny. Fa tamin'ny alalan'ny teniny ihany ry havana no namoronany zavatra rehetra. Rehefa niteny izy hoe misy mazava dia nisy zany. Rehefa niteny izy hoe misy apakapaka dia nisy zany. Ary tamin'ny alalan'izany teny zany no nahariana izao zavatra rehetrarehetra izao. Tsy misy olombelona mahavita an'izany. Miteny fotsiny ihany dia misy ty, hoe miteny fotsiny ihany dia tonga ty, dia miteny fotsiny ihany hoe misy zazakely dia isy zany. Miteny fotsiny ihany manao hoe okisombo be dia be dia isy zany. Tsy mahavita an'izany ny olombelona. Andriamanitra no nanao izany. Ny Baiboly miteny finoana ny nahalalana fa tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Andeha isika hijery ny fahaizan'Andriamanitra raha nan'olombelona. Vovoka noho ny volavolainy ao amin'ny Genesisy 1, vovotany nanamboaran'i Jehova Andriamanitra ny olona amin'ny 1:7. Ary ny fofony fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga fanamananaina izy. La no nataony voalohany. Ary teo indray izy dia nanapa-kevitra hanao vehivavy, dia nasondritirony Galila, ary nalanta nasokatra ny nofony Adama, dia nanala ny taolateza,
dia nanao any Eva. Mahagaga izany. Mahay Andriamanitra. Ny fitombon'ny taranaka izy ireo dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Joba 10, ny 9:7-10, ary eo amin'ny Salamo 7:30. Gaga mihitsy ny mpanao salamo ny fomba nanamboaran'Andriamanitra azy. Ianareo nianatra momba ny siansa, jereo anie, ianao mety miteny hoe atody aina tato nitambatra dia tonga sasakely. Fa avy aiza ny fendohany zavatra rehetra? Iza no nanome aina? Iza no nametraka an'le saina? Iza no nametraka an'le eritreritra? Iza no nametraka an'le fanahy tao anatin'ny olona? Ary moa tsy raha tao avy amin'izany atody aina zany ihany va no miparitaka ao amin'ilay lehilahy lehibe rehefa tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe le sasakely? Mahay Andriamanitra, mahagaga Andriamanitra. Dia raha ho Andriamanitra namizany, Baiboly miteny izy manome izao rehetra izao aina sy fofinaina, izy no etsentsika sy ivelomantsika. Raha mandinika ny tenako aho sy ny rafitry ny vatako, dia resy lahatra hoe mahay Andriamanitra. Na dia hoe io fomba hitombontsika io aza, tsy amin'ny alalan'ny hanina va no hitombon'ny sasakely, kanefa na dia mihinan-kanina aza ny olon-dehibe dia indro fa antitra indray sy reraka noho izany tsy avy amin'ny sakafo loatra fa fitaovana fotsiny hitahian'Andriamanitra eny, fa ilay Andriamanitra mamelona mihitsy. Mahay Andriamanitra. Ireo asa mahagaga nataon'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly dia tena maharesy lahatra, hitanisa fahagagana aminao aho. Raha mpamaky ny Baiboly ianao, raha tsy mpamaky ianao dia tomboka teo amin'ny tantaran'i Abraham. Vavy antitra anie izany Sara zany, efa maty eny ny kibony, kanefa nahazo hery hanananaka indray taka ny kibona tovovavy izay mbola afaka manananaka. Fahaizan'Andriamanitra zany. Romana 4:7-10 sy ny 20, Hebreo 4:10, 10:11 sy ny 12. Andehantsika androso andinika ny tantaran'ny zanak'Israely. Tany Egipta ny taranak'i Abrahama. Tamin'ny andron'ny Josefa nakanisanyireo tany. Rehefa maty ilay mpanjaka nalalan'i Josefa koa maty, dia ilay farao tao Egipta dia nampahory mafy ny zanak'Israely, na nandeha ho azy mihitsy. Fa izao Andriamanitra namangy ny zanak'Israely mba anatanteraka ny teny fampanantenany tamin'ny Abrahama sakaizany sy mpanompony, dia tanana mahery nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny fanadevozana tany Egipta. Mahagaga Andriamanitra, mahery Andriamanitra. Nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fananjanan'ny farao tamin'ny fanadevozana. Io Andriamanitra io mahay manafaka anao amin'ny zavatsarotra rehetra. Amen. Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena ka nampandeha tany maina ny zanak'Israely. Ao amin'ny Exodosy 4:10 milaza an'izany. Hebreo 4:20 koa mitantara fa finoana no nandehanan'izy ireo nandeha tany maina teo anelanelan'ny ranomasina izay nisaraka. Andrositsika ao amin'ny Nehemia 7, nitantanin'Andriamanitra ny zanak'Israely namakivaky hevitra, nomen'Andriamanitra ny rahona sy andro afo taridalana azy, nanran'Andriamanitra anjely vahoaka be. Andriamanitra namelona azy, nanome many, niaro ny tongony tsy nivonto, nanome azy rano raha sendra mangeta hita izy, ka ny vatolampy no ny kapohina naboboboka rano. Mahay Andriamanitra, mahay mamelona ny olona, mahay mitany fahasalaman'ny olona, manana finoana. Mahay Andriamanitra, mahay miaro ny olona. Andehantsika hijery ny tantaran'ny Daniela ao amin'ny Daniela 1:9, 12-17. Io lehilahy io marina, nivavaky ny 3 isan'andro, nandalo fitsapana santoetra, natsipy tany andavaky ny liona. Mahagaga ry havana, nikombona ny vavan'ny liona. Velona i Daniel.
Eritrereto tsara zany. Maro anao Andriamanitra. Daniela toko 7:7 ka hatramin'ny 5:20. Sadraka sy Mesaka ary Abednego natsipy tany anaty afo. Fa tsy mahay. Tena ohatrany hoe olona mahagaga. Gaga mihitsy ilay mpanjaka hoe tsy telo vany natsipy tao. Fa tao mahita anankiray amin'ireo zanak'Andriamanitra aho miaraka mandehandeha ao anatin'ny laforo afo. Tsy mahay reto olona reto. Izany nanova natonga n'ity mpanjaka mpanompo sampy ty niova fo. Ry kristianina manan-kery mahay miaro anao amin'izay mety loza Andriamanitra ao. Ijerintsika ty amin'ny testamenta vaovao natongavan Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ho tonga olona. Talohany natongavan ty an-tany ene dia niara nanamboninahitra tamin'Andriamanitra rainy izy. Mbola tsy ary ane Abrahama dia fa izy. Zany teny zany dia tiako fantatry ireo olona izay mieritreritra an' Jesosy ho tahaka ny mpaminany fotsiny ihany. Zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra izy. Fa tonga tamin'ny fotoan'andro nilaina ity zanak'Andriamanitra ity ho alefa ty ambony tany anatanteraka famonjena. Baiboly dia miteny hoe tamin'ny voalohany teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Teny tonga novoka nona tamintsika manambarany amin'i Jesosy io. Ny filazantsarany Jaona toko 1:1 ka hatramin'ny 4 ary ny 4:20. Timotheo 1:7-9. Oh, Andriamanitra tonga olombelona. Ay, fahagagana manao. Tena tsy takatra ny saina eritreretina zany ry havako. Ary ny Baiboly dia miteny manao hoe io fahamarinana io dia tiany anjely hodiniana. Mandinika an'io ny anjely vaizan'Andriamanitra io. Ny zava-mahagaga hita teo amin'i Jesosy satria izy dia natao hoe mahagaga ny asa nataony tetỳ ambonin'ny tany. Jereo tsara ao amin'ny testamenta vaovao. Nanao zava-mahagaga ty Jesosy ty. Nampiseho ny heriny teo anoloany tafio-drivotra sy ny ranomasina izay nanonja. Teniny fotsiny nampanaky an'ireny. Ny teniny nampahazo asan-drano amin'ny Petera. Ny teniny namohan'ny devoly ka nandroka devoly teo amin'ny olona izay nisy devoly. Ny teniny nanasitrana mararomaro ary vokatra. Jamba mahiratra, mona miteny, marenina mandeha, ny klemaina afaka. Zany rehetrarehetra zany dia mitory fa mainy zavatra rehetra Andriamanitra. Hitanao zany raha mamaky ny filazantsara ianao. Ny Asan'ny Apôstôly toko 2:2-20 ary Asan'ny Apôstôly toko 10:7-20. Ny asa mahagaga izay ataon'i Jesosy ankehitriny ho ahy manokana nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Mpanota taloha, tena mpanota, ny aina tamin'ny faotana maro. Fa nianatra ny ray aman-dreny tsy nahendry ahy, tsy nanova ny foko, tsy nafaka tamin'ny fisotrotoka, tsy nafaka tamin'ny fitenenan ratsy. Jesosy no ny asa. Rehefa nafantatra azy aho ka nibebaka ka nandraizo tompoko sy mpamonjy ny fiainako manokana, navaozina ny fiainako, afaka tanteraka tamin'izany erin'ny faratsiana izany. Ary zary havana dia mahita ny asa ataon'io Jesosy io. Ary zany tsy alako mihitsy amin'ity fitoriteny ity, satria tena mahasoa ny olona izy ity. Fitoriana ny filazantsara, herin'Andriamanitra famonjena zay miny. Olona maro no nandray fanafana tamin'ny asa ratsy, niova toetra, niova fo, niala tamin'ny fifona rongony, tamin'ny asa maloto, mpamon'olona tsy mamon'olona intsony, mpamosavy tsy mamosavy intsony, niova tanteraka. Raha misy olona amin'ny Kristy, olo vaovao izy, lasa ny zavatra taloha ndao tonga vaovao ireo. Ry kristianina miainao ankehitriny, motsy gaga ve ianao, tsy miaiky ny fahaizan'Andriamanitra ve ianao, nanovanao an'izy, indro ianao olony ratsy taloha, tonga olo vaovao ianao ankehitriny, mahita mazava, manana fiadanana, matsapa mihitsy hoe sambatra miaraka amin'i Jesosy tokana ihany. Mahay Andriamanitra, manan-kery anovana ny mpanota. Raha mbola mpanota ianao miainao ankehitriny, tiako no mitona anao, mahay manova anao Andriamanitra, mahay manala anao amin'ny toetra ratsinao io izy, mahay manafaka anao amin'ny heriny maizina rehetra izany Jesosy zany. Andriamanitra mahay izy.
andehantsika androso fa Jesosy Kristy dia nombona teo amin'ny azy fijaliana. Fatatsika izany nakalazany herinandro masina isika na ary avy teo rehefa maty teo amin'ny azy fijaliana dia nalaina ny nofony dia nalevina tao amin'ny fasambao ary dia nasiana vato be, nasiana tombokase ilay fasan'i Jesosy mba tsy hitsangana. Ary ny fahavalony dia nihevitra hoe vita treo ny aminy. Zany ny fisainan'ny olona, zany ny eritreretin'ny olona fa zavatra azony atao. Nefa tiako no miteny aminao fa rehefa afaka teloana andro voalohany tamin'ny herinandro izay ankalazaitsika ankehitriny, nikodiny ny vato, anjely ray ihany no tonga ny ran'Andriamanitra nikodiny vato, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, anambarany tenany fa velona izy. Ary hoy ilay anjely tamin'ny ireo olona izay nitady ahitan' Jesosy, tsy ato intsony izy fa nitsangana tamin'ny maty. Mahery izany, nandresy ny fasany, nandresy ny fenatsita, nandresy ny mpiambina, nandresy ny fahafatesa. Mahay Andriamanitra, izy ny fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino azy na dia maty aza teo velo indray, zay velona ka mino azy ka tsy ho faty izy mandrakizay. Fony tety ambony tany Jesosy tena nangana maty, toy ny Lazarosy tany am-pasana, efa voalevona, tsindrina vato, ary efa maimbo, hoy ny anabaviny, nefa no velomin'ny Jesosy ndray. Mahery Andriamanitra, tsisy sarotra amin'Andriamanitra. Mampahery anao aho. Aza mamoy fo mihitsy fa raha misy zavatra aretina tsy vitan'olombelona na dokotera mahay tany hoany, raha misy zavatra tsy vitany olombelona, tiako no mitona aminao fa vitan'Andriamanitra izany. Andriamanitra mahagaga izy, mahay ny zavatra rehetra izy. Taoriana ny fitsanganany tamin'ny maty dia niakatra velona ny an-danitra izy. Mba iza moa niakatra velona ny an-danitra na dia olona malaza indrindra teto amin'ity tany ity aza. Maro ny olona mahery sy ny gagana profesera igagana mpanao simy malaza nefa maty ao am-pasana mandraka ankehitriny. Fa tsy mataka izany Jesosy, nitsangana tamin'ny maty, niakatra velona ny an-danitra. Tiako ny kristianina alalany amin'izany, aheriny amin'izany, ary ankehitriny ao an-tanakavanany ray izy velona, manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fenatsita araka ny fanambarana toko voalohany 9:20. Magaga fa manatrika ny fivorian'ny olona mivory amin'ny anarana izy. Raha misy roa na telo nareo ao atokantrano ao miara-mivavaka, manatrika nareo ny tompo. Nampananteny izy fa omba ny olony, tanterana zany. Mampananteny izy fa tsy amelareo kamboty, tanterana zany. Ary hainy atao izany. Izy koa dia niditra ao anatin'ny fon'ny mpino azy. Fagagana manahoana. Nafiry kristianina maneran-tany, na eny amin'ny lavitrisa maro aza, ka tena mpino marina. Jesosy velona ao anatiny, monina ao anatiny. Izy rehetra sady miteny hoe manana an Jesosy monina atao anatiko ao, ary Kristy ao anatinareo ny fanantenany voninahitra. Raha misy tsy manana an Jesosy Kristy ao ambony, dia tena mbola tsy mpino marina izany. Dia nio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoanareo na tsy. Zao toetra ao anatinareo Kristy, raha tsy olona ny lavina ianareo. Hoy Paoly, miaraka avao amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ao, tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatika. Fagagana izany. Zaho manana an Jesosy, ny rahalahy manana an Jesosy, ny anabavy manana an Jesosy, pastera manana an Jesosy, rehetra kristiana rehetra manana an Jesosy Kristy velona ao anatiny, ary ny fiainan Jesosy mikorina eo aminy. Jesosy Kristy manome ari-pasoavana be dia be tsy tambosaina, afaka mitanisan'izany isika. Fanasitranana, vahaolana, fisandratana, voninahitra, fanomezam-pasoavana, fanantenana, fandovana fiainana mandrakizay, fatsapana, vitsom-panana, ananany tena kristianina mahay Andriamanitra. Mahay Andriamanitra. Halleluja. Fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy na tena nakarena azy izy dia tonga nalahelo ampanakarennareo amin'ny fanitrany. Manakarena omena zay rehetra miantso azy izy, tsy menatra zay rehetra miantso azy. Hoy aho hoe mahay Andriamanitra, mahay Andriamanitra. Mino ianao fa mahay Andriamanitra. Eto nefa dia somary resaka kely zavatra tao mifanotra amin'ny zavatra lazaiko. Reto misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao.
inao na dia mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra ry havana. Ohatra ny vaovao mampitanondrika sy mampalahelo ny zavatra ho teneniko aminao. Izy tsy mahay mamela ny heliky ny olona izay miteny ratsy ny fanamasina. Tsy mahay mamela ny heliky ny olona izay manohatra ny fanamasina. Tsy mahay mamela ny heliky ny olona izay maniratsira ny fanany fahasoavana. Tsy mahay mamela ny heliky ny olona izay manitsakitsaka ny ra Jesosy izay troina fa manadio sy manafaka. Raha misy olo itoriana ny filazantsara nefa maniratsira, tsy mino, tsy mandray, tsy zavatra in'Andriamanitra. Inona moa no azony, inona moa ny azony dokotera atao rehefa tsy mandray ny fanafody ny marary? Misy azo atao ve? Inona ho azo atao? Rehefa ny olona mangetaheta no mena rano tsy misotro, tsy zavatra azo atao ny zany. Ka namahy ny zavatra rehetra Andriamanitra, dia tsy ho hainy mihitsy ny mamela ny helikao raha miteny ratsy ny fanamasina ianao. Zany no itenena ny soratra masina hoe azo famela-keloka ny olona amin'ny ota rehetra sy ny fitenena ratsy rehetra na miteny ratsy ny zanak'olona aza, fa tsy azo famela-keloka ny olona miteny ratsy ny fanahy masina sy manohatra ny fanahy masina. Mifona amin'Andriamanitra ary mivavaka ho anao mba tsy anisan'ny mpiteny ratsy ny fanahy masina ianao. Indrindra ianao manao ate milaza hoe tsy misy Jesosy anganangana ho faty amin'ny fahotanao ihany ianao. Tsy hain'Andriamanitra ny mamela ny helikao na dia mahay ny zavatra rehetra azy. Zavatra anankiray koa, tsy mahay manafoana ny safidintsika olombelona izy. Diso fe izy amin'izany. Andriamanitra nanan'olombelona hanana safidy. Zoanao io. Ianao rery ny tompony ny safidy amin'izay ampiasainao ny safidinao, na inonao an'Andriamanitra, na inonao any devoly, na inonao any sampy, na inonao andry. Anao io. Ianao no manana ny fanalahidy ny tranon'ny fiainanao. Raha mela olona hiditra ianao na tsy amela olona hiditra. Jesosy tsy mba manao amboletra. Mitsangana ao ambaravarana izy ka mandondona. Raha misy mihaino feony dia hiditra izy. Raha sokafanao ny varavarana. Tsy mahay foana ny safidinao Andriamanitra. Zany eny teneny Jerosalema, impiry moa ny tanangonanao tahaka amin'ny fomba nyrenako ny zanany eo ambany elany, fa tsy nety ianao, tsy nety ianao. Mateo 7:7. Mba manontany ianao ampiasainao amin'ny inona ny safidinao? Safidy tena tombontsoa be io, olona nomena safidy ianao. Ampiasainao amin'ny za mitaonanao sy mandresina miangavy ianao raha lehilahy sy vehivavy. Ampiasainao ny safidinao hitiavana ny tompo. Manaraka izany, tsy mahay manampy ireo olona mikikitra amin'ny tsy finoana izy. Ao Mateo 7:7-9, Marka 9:5-9, tsy nanao asa lehibe teo izy noho ny tsy finoana. Tsy afaka ho izy soratra masina. Afaka miteny zavatra maromaro. Ireto indray dia mahafinaritra. Tsy mahay mandangy Andriamanitra. Vaovao tsara izany. Matoky azy ianao. Tsy mahay mamitaka izy. Tsy hamitaka anao mihitsy izy. Tsy hamitaka anao mihitsy ny Baiboly. Amen. Titosy 2:5. Tsy hain'Andriamanitra zany mamitaka zany. Tsy hain'Andriamanitra koa zany tsy mity anao zany. Tiany ianao, fe ianao tsy tia azy. Andriamanitra fitiavana izy. Fitiavana mandrakizay noho ny tiavana antsika. Jereo ny fitiavan'Andriamanitra anao na ny miaina anao. Jereo ny fitiavan'Andriamanitra anao manome fofinaina anao. Jereo ny fitiavan'Andriamanitra antsika mamposaka ny masoandro. Jereo ny fitiavan'Andriamanitra antsika mbola maharitra ny lanitra sy ny tany mandrakaketiny. Jereo ny fitiavan'Andriamanitra antsika manome antsika fahalalana mba hikarakarantsika ny tenantsika. Aveza moa ny fahaizan'ny reny manao avion, reny rehetrarehetra manampy antsika solotsaina isan-karazany reny. Manome fahaizana ny dokotera. Fitiavan'Andriamanitra izany. Na dia tsy tian'Andriamanitra sy tsy mpanota aza dia mahazo tombontsoa amin'izany. Tsy hain'Andriamanitra ny tsy mity. Tia antsika izy. Tiany foana isika. Fa isika ny tsy tia azy.
tsy hain'Andriamanitra ny tsy manampy ianao raha mino azy ianao. Tsy hain'Andriamanitra ny tsy mamaly ny vavaka ataonao raha tena mivavaka amin'ny fonao rehetra ianao. Vonona izy hainy vavaka. Anjaranao ny mieritreritra izany, hitsahatra ao Andriamanitra dia hitatsika fa mahay ny zavatra rehetra. Eto am-pamaranana aho dia hiteny hoe ry havanao, Andriamanitra mahay no nitoriako taminao. Tiako fantatrao fa mahay Andriamanitra. Andriamanitra mahay ry kristianina no Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra mahay ilay Andriamanitra tompoitsika. Tiako ianao iny izany, tadiavo amin'ny fonao rehetra izy dia ho hitanao. Afaka hanampy ianao amin'ny fomba tsy takatra ny saina io Andriamanitra io. Halleluja. Tsy fantatro izay olana misy eo amin'ny fiainanao ankehitriny, zava-manahirana anao ankehitriny. Mety hiteny ianao, iza reny mba afaka nafaka amin'ity, iza reny mba afaka monjy amin'ity. Hoy ny teny mpanao salamo, naloboko ny masoko tamin'ny avoana aho. Aiza ny famonjena, aiza ny avy ny famonjena. Hoy izy mieritreritra, nijery ny tendrombohitra, aiza ny famonjena avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Misy famonjena ho anao ao amin'Andriamanitra. Misy famonjena ho anao ao amin'ny Jesosy. Mahay mamonjy anao izy. Hitako fa misy olona mila moy fono ny arety mandoza mahazo azy ankehitriny. Ngamba ny dokotera manaminteny tamina hoe ho faty ianao, kanser io mahazo anao io, ho faty ianao, coronavirus io mahazo anao io. Zaho miteny aminao, zay tsy hain'Andriamanitra, tsy hain'olombelona, hain'Andriamanitra tao. Misy fanantenana ao amin'Andriamanitra. Ny mino no ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Ohatra ny sarotra be izany zavatra ambarako izany. Eny tompoko, satria izaho miteny ny herin'Andriamanitra. Raha amintsika olombelona dia misy zavatra sarotra, fa tsy mba tahaka izany iny Andriamanitra. Ilay namorona ny lanitra sy ny tany tontolo sao tamin'ny teniny, mahay izy. Ngamba irery ianao any amin'ny tanin'ny olona, ary tsy marary ianao ankehitriny, mivavaka ho anao mba nasitranao ny tompo anao. Ianao izay tery tsy ampisakafo, mivavaka ho anao mba hamano an'Andriamanitra ny olanao. Mahay manasitrana izy, mahay miady amin'ny fahavalonao rehetra izy, mahay manomenao fandraisena izy, mahay mampianatra anao andeha ambonin'ny rano tahaka ny nampianarany amin'ny Petera izy. Rehefa misy zavatra manahirana antsika eto amin'ity tany hoe iza reny olona mahay anao an'ity, iza reny olona mahay manao an'ity, simba ny fiarakodiako, iza reny olona mahay anampy anamboatra ny fiarakodiako, hoe simba ny masinako, iza ny olona ankehitriny amin'ny zavatra manahirana antsika olombelona. Andriamanitra mahay mamonjy ianao amin'ny fahorianao. Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io mandrakizay, mahay manova ny fon'ny olona, mahay manasitrana, mahay miaro, mahay manome azy ilaina, mahay manasoa anao, mahay mitanao, mahay miaro anao, mahay matonga anao olona spesialy, magaga. Manahitra anao zany teniko izany. Mo tsy miteny ny boky ny Salamo. Ahoana moa no hatateraka n'ity teny ity? Ohatran'ny mampisy adevitra raha ohatra ka jerena ao amin'ny Salamo faraiky amin'ny 50, ny 9 voalohany, ny mitoetra amin'ny firenena izay any avy indrindra, monina ao ambany alokony tsy to, ilaza amin'ny Jehovah ahoe filofako sy batery fiarovana izy. Andriamanitra zitokiko anafaka anao tokoa amin'ny fandrika ny mpiasa sy ny arety mandoza izy. Ny volonelany no anaronany ianao, ary ao ambany elany no itokinao. Ho ampingekely sy ampingelehibe ho anao ny famarinany, tsy atahotra fampitahorana no ny alina ianao, zana tsipika manidina no ny andro. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na fandringanana mandripaka amin'ny tatovonana, isy arivo lava eo anilanao sy ray alina kavananao, nefa tsy anakaiky anao izany. Jery maso fotsiny ihany ianao, ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy, satria Jehovah efa nataonao hoe velofako, eny ny avo indrindra ho fonenanao, dia tsy hisy loza anjoanao. Amen. Na rety mandringana nakaiky ny lainao. Amen. Isy andidiny anjeliny aminao mba hiaranao amin'izay rehetra lenao. Eny tana nitondrany reo anao, vandrao tafitoina amin'ny vato ny tongotrao, ho diavinao ny liona sy ny vipera, ho itsanao ny liona tanora sy ny dagona. Olona spesiala izany, anitsaka menarana azy maingoka. Aretina mahafaty ny sasany fa tsy mahafaty azy.
olona spesialy, olona mahagaga, tsy olona mandeha rery io, tsy olona fotsiny amin'izao io, olona misy fiarovan'Andriamanitra io, olona misy fiarovan'Ran Jesosy io. Ankehitriny mitoky amin'Andriamanitra fa izy anao olona mahagaga. Ao amin'ny Isaia 7:7 maky ny afo anao fa tsy ho may, maky ny ranobe anao fa tsy ho safotra. Iza koa ny olona andeha maky ny afo ka tsy ho may tsy may kitsaoany ny vainafo fa ho may ianao fa matoa tsy may ianao dia misy jerin'Andriamanitra mahagaga. Halleloja. Miteny soratra masina, fidina rehetra forona amelezanao tsy ambinina, na mamorona fiadina sy paikady ny devoly amgorana ny mpino na ny Kristy tsy ambinina. Mahery Andriamanitra, mahay Andriamanitra. Teny Jesosy, ny heretra na ny fahavalo tsisy ampaninanareo ao amin'ny Luka 7:7-7. Zao famantarana izao anaraka ny mino, mety tana marary izy teo sitrany reny, ndray menarana izy raha sendra sotozavana fa tsisy ampaninana azy. An'Andriamanitra ny fierovana ny aina, izy ny mandesy ny heretra na ny fahavalo na inona na inona. Mahay Andriamanitra, mahay. Oka hitady azo tontolo zao, hivavaka zay tsy hain'olombelona hain'Andriamanitra atao. Nena miditsy ny foko, mahita ny tsy finoana. Azafady tompoko, Baiboly ny triko aminao. Sahirana miady amin'ny teretiny ity. Afahendrena aloha atao amin'ny fitandremana, misaotra ny dokotera, ny manampaizany, ny mpitondra, ny filoham-pirenena, ny fanjakana. Fa izao okitsika iankina amin'Andriamanitra zay mahery mandesiny Jesosy lay nandesy ny fasana, fena tsy hita nitsangana tamin'ny maty, tompony hery sy ny fahefana, mandesy ny aretina rehetra. Mahay Andriamanitra, mahay Andriamanitra. Andriamanitra ny fiadanana ny anoritoro any Satana faingany ao ambany tongotra ao. Milony ijanonako, na inona zavatsarotra, na inona zava-manahirana, okitsika hietehatra amin'Andriamanitra zay mahay zavatra rehetra. Aza mamoy fo na tsy vita ny herinao sy ny fahaizanao aza, angamba fotoana mba hitondran'Andriamanitra faharesen-dahatra amin'ny rehetrarehetra hoe inona natao fa nampiasaiko daholo ny fahaizako rehetra fa tsy hitako ny vahaolana. Hoy Andriamanitra hoe, izao no Jehovah Andriamanitra reo, izany nanao ny lanitra sy ny tany, izao no ampaharitra ny zavatra rehetra. Tsy miova aho zay tsy hain'olombelona, haiko atao. Mahay Andriamanitra. Hitanao fa mahery ny vavaka ataotsika raha ohatra ka mintsika hoe mahay Andriamanitra. Ao Marka 5:7-7 ka hatramin'ny 7. Nisy jambarolana nantonan'i Jesosy ka niteny hoe mamindrafo aminay Jesosy ao. Dia hoy Jesosy manao hoe, moa nareo mino fa mahay manao izany aho? Eny tompoko, tongava aminareo ny konfinonareo nahiratra ny jamba. Zavatra sarotra zany, zany hoe mampahiratra jamba izany. Jesosy mahay manao, hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra, hainy mampahery anao, hainy mampionona anao, hainy mamonjy anao ny loza, hainy miarina ainao manoloana ny aretina, hainy ny manampy ny firenena. Aoka isika etehitra sy ankina amin'Andriamanitra, hoy hoe manana finoanan'Andriamanitra. Zay mino oka hivavaka, zay mino oka metraka ny fitoka isany amin'Andriamanitra. Ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra sy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Za miteny ny valanaretina ho afaka io, ho resy io, fa saingy famantarana ny fiandoham-pahoriana io. Fahorianao dia mbola isy zavatra sarotra kanefa sambatra zay mino fa hovonjen'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga izy. Ny anjelin'Andriamanitra koa anampy ireny ka hitondra famonjena lehibe. Vavaka isika. Andriamanitra raiko misotranao aho raha afaka nanambara ny teninao izay mitory ny fahalebiazanao, izay dia mino fa misy Andriamanitra, ary zany Andriamanitra inona izany dia Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany mba mijery eo aminy, tompony hery rehetra sy ny fahaizana rehetra, ary mpamela heloka sy mpamindra fo. Ankehitriny mivavaka tompo, tario ny olona lalanao, ampio ny olona fantatra fa mahay zavatra rehetra ianao, ampahirezo ireo kely finoana, alana finoana mahery, mba fantany fa mahery Andriamanitra, mahay manao zavatra mahagaga tsy takatra ny saina, anampiana sy amonjena azy, indrindra anymiazo fiainam-baovao. Oka ny fanamasina iasa amin'ny alalan'izany teny izany, hitondra fitahina ho an'izay nandre. Mba ndohalika aminao Jesosy eo ny lohalika rehetra, ary ny lela rehetra hideranao fa ianao ny tompo sy mpamonjy Andriamanitra velona, afaka mamelona na ihany koa. Ny anarany vavaka izany vavaka izany ho tahinao an'iny olona
misaotra tompo. Amen. Rehefa mame linita fitrabe kambibitsika merina satana finuanake lidehindro apande reraunisa manamazina eminua ritumpuo atsanganua fidatenumbuita eminua ritumpuo aritini salasala emuranima tukini sandini ratunini lanu masina eti kande faratu safutini uza derai sinake lini finuana yeminua litumpuo atsanganua fidatenumbuita yeminua litumpuo alitini salasala uluna izanilazawe izuru atamini faranire kamne farana sinifakapana detsini mitsu nifarie muta yeminua ritumpuo atsanganua fidatenumbuita yeminua ritumpuo alitini salasala yemisiamini reuzai malerifu mandrusukato samiadituku kande famini adimaguchaka ratukunili luinde putaka yeminua litumpuo atsanganua fidatenumbuita yeminua litumpuo alitini salasala ripia zaka tsaroviku nifinuana detsifetse ampu ratumaizina manodidinana aukainisi yafatsimanda yeminua ritumpuo atsanganua fidatenumbuita yeminua ritumpuo alitini salasala alitini salasala alitini salasala. Ampifaliana mihitsy ry havana no nanolorana anao ny fandarana rehetra androany mino zay fa nandray fahasoavana fitahina ianao ary afaka anampitombo ny finoantsika fa hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra dia raha itsika ny anarany amin'izany mahay manova
ny aizina ho mazava, mahay manova ny ratsy ho tsara, mahay manova ny aretina ho vonahitr'Andriamanitra. Tsy ho fahafatesana anatin'izany ho Jesosy fa anehoana ny vona ain'Andriamanitra atao zany. Dia misaotra atsika, misaotra anao koa izay nanaraka amin'ny fandarina teto androany, ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsiraray avindray, hiaro anao ny Andriamanitra, hiaro ny fononao, hiaro ny fitiavanao an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ranyanay Jesosy amin'ny manaraka indray. Mandra-peona tompoko, vonahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia, amen. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy Mamonjy